I Job avarinany lamina tsara, nitandrina ny fahamarinana, niadana tsara, tsy nanana heritreritra hivadika amin'Andriamanitra na dia iray sekondra monja azy. Tany amin'ny tontolo tsy hitany Job, nisy tantara niseho tampoka. Iny Satana niodiody niaraka tamin'ireo zanak'Andriamanitra vezivezy mba handeha hiseho eo anatrehan'Andriamanitra ihany koa. Dia hoy izy Andriamanitra tamin'ny Satana: ry Satana, ary dia ho aiza ianao? Avy aiza ianao? Dia hoy izy Satana: avy nandeha nizaza teny aho hoy izy. Nandeha nizaza teny, jerijery teny zany izy. Nitiany Satana jerijerevana amin'io, mijery olo marina, mijery olona mijoro, mijery olona mirehatra. Nizaza teny aho hoy izy teny tontolo teny jerevany daholy. Nanerina ny vazatany efatra. Dia rehefa tsy nahita Satana dia hoy izy Andriamanitra: izy mihitsy no nirehireny amin'ny Job hoe efa mba nahita ny Job mpanomboka va ianao? Fa tsy misy olona mitovy aminy eny ambonin'ny tany. Sady olo marina izy, mahitsy izy, matahotra an'Andriamanitra izy, mifady ny ratsy rehetra. Tsisy olona mitovy aminy. Raha lasana bavy, ilay Andriamanitra faratapony amin'ny fahamarinana mihitsy no nirehareha amin'ny Job ety ambonin'ny tany. Jesosy tompo dia milaza hoe na dia ianareo na dia ratsy ary mahay manome zavatsoa ny zanakareo. Isika na dia ratsy ary hozy izy, nefa eto Andriamanitra mihitsy no midokadoka ny Job. Manana ny faharatsiany ny olona, fa ilay Andriamanitra any an-danitra mihitsy ny resy lahatra ny doka sy ny deran'ny Job hoe tsisy mitovy aminy eny ambonin'ny tany. Engany mba hahita fahamarinana aminao tahaka izany Andriamanitra, mba ataovy mireharena fahamarinana ao izy. Amen.